talata vadiminy folo ny volana septambra roapolo sy roa arivo miaraba indray tomboka lasy tomboka vavy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina amin'ity alina ity ary manasa antsika rehetra naraka izany hatramin'ny farany andeha reo tongotsika avetrany amin'ireo lohatenim-baovao. Lehilahy iray manodidina ny 30 taona no saika hanapitra ny fiainana tamin'ny fiakarana teny ambony andrin-jiro lehibe ny Jirama izay mitondra herin-jiro faran'izay matanjaka teny Anosy maraina teo. Ny zava-mahadomelona ny foany no nisarika azy niakatra teny ambony andrin-jiro io ho ny olona teny an-toerana izay nahita ny nataony. Lehilahy iray avy nakavola 20 tapitrisa ariary tany amin'ny banky lehibe tao Toliara no notafiany jiolahy androany tamin'ny 10 maraina. Nanohitra nefa io tovolahy io ka notifirin'ireo jiolahy teo amin'ny kibony, ny tendany ary ny sorony. Tsy nahazo valiny tamin'ny TVM mikasika ny fangatahana ny Zo Amaly na ny droit de réponse taoriany niakaran'ireo TRNDM tamin'ny televiziony mpanjakana ny Rodben'ny Mpanohitra ho i pasteur Edouard Tsarahame. Ny ahafahan'ny mpanohitra amin'ny teny amin'ny anao manjery mpanjakana izay indrindra no isan'ny nambarany Erzora Zafimaleo fa fototra iorena ny demokrasia. Natokany firenena mikambana ho andro maneran-tany ny demokrasia moa androany 5 septambra. Iarahantsika amin'ny valisoa indray kosa ry izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alarobia. Ankafaliana indray no hitsidianay ny tokantraminareo amin'ity talata alina ity toy ny mahazatra dia andao fantaritsika indray ny vinavina ny mety toetry ny andro raha ho amin'ny tontolo andro ny rahampitso alarobia fa 12 ny volana septambra taona 2024. Saika mbola tsara trano ny andro raha ho amin'ny tontolo andro ny rahampitso raha ho an'ny eto afovoan-tany satria dia mbola hitoetra trano ny zavona vao maraina raha ho amin'ny rahampitso maraina. Andao roa jerentsika antsara vetrany raha mahakasika an'izay toetry ny andro izay hoe sahala amin'ny ahoana raha ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Araka ilay nambarako teo dia saika mbola tsara trano ny andro raha ny tapany maraina satria dia mbola hibalika trano ny masoandro raha ho an'ny eto Antananarivo. Ho an'ny Fianarantsoa kosa nefa dia saika hifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro indray. Toy ny mahazatra raha aloha dia andao hitodindray isika ho an'ny nosy be any ho jerentsika antsara foana mahakasika an'izay toetry ny andro izay hoe sahala amin'ny ahoana. Raha ho amin'ny rahampitso tontolo ny andro aloha izany dia ahitana orana tandrifon-drahona indray manodidina ny 20 hatramin'ny 20 degré kosa nefa ny maripana vovinavina ho an'ny nosy be manokana. Izay raha aloha raha mahakasika ny nosy be fa raha toka jerentsika ny sary dia ho an'ny faritany Toamasina ihany no mety ahitana erikerika indray raha ho amin'ny rahampitso maraina. Ny amboko kosa dia saika ny tsara indray ny andro raha toka nahitana erikerika raha ho an'ny Sainte Marie tamin'ity androany ity dia hifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro kosa raha ho amin'ny rahampitso maraina. Izay raha aloha ny tapany maraina fa toy ny mahazatra dia andao fantaritsika foana ny tapany hariva hoe sahala amin'ny ahoana fiovan'izay toetry ny andro izay dia tsisy atahorana aloha izany raha ny eto Antananarivo satria dia mbola saika ho tsara trano ny andro raha ny tapany hariva satria dia mbola hibalika trano ny masoandro. Ho tsara aloha izany ny andro ny tapany hariva manerina ny nosy satria dia tsy ahitana erikerika moa izany raha ny tapany hariva. Izay ny vinavina aloha fa raha ny maripana dia tsy ahitana fiovana firy loatra raha ny eto Antananarivo satria dia manodidina ny 10 hatramin'ny 20 degré. Fa ho an'ny Mahajanga kosa no manana maripana ambony indrindra manodidina ny 30 degré Celsius. Dia isaorana indray ary ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro izay ary toy ny mahazatra dia isaorana foana ianao tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV ary asaina indray ianao anaraka ireo antsipriam-baovao. Veloma indray ary. Iverenantsika ho arahana indray ry aloha ireo lohatenim-baovao. Lehilahy iray manodidina ny 30 taona no saika hanapitra ny fiainana tamin'ny fiakarana teny ambony andrin-jiro lehibe ny Jirama izay mitondra herin-jiro faran'izay matanjaka teny Anosy maraina teo. Ny zava-mahadomelona ny foany no nisarika azy niakatra teny ambony andrin-jiro io ho ny olona teny an-toerana izay nahita ny nataony. Lehilahy iray avy nakavola 20 tapitrisa ariary tany amin'ny banky lehibe tao Toliara no notafiany jiolahy androany tamin'ny 10 maraina.
nanohitra nefa io tovolahy io ka notifirandreo jiolahy teo amin'ny kibony, ny tendany ary ny sorony. Tsy nahazo valiny tamin'ny TVM mikasika ny fangatahana ny zo amaly na ny droit de réponse taoriny ny akaran'ireo TRNDM tamin'ny télévision mpanjakana ny rodoben'ny mpanohitra hoy pasteur Edouard Tsarame. Ny ahafahan'ny mpanohitra miteny amin'ny anao manjerim-panjakana izay indrindra no isan'ny nambarany Erzora Zafimaleo fa fototra iorena ny demokrasia. Natokany firenena mikambana ho andro maneran-tany ny demokrasia moa androany 5 Septambra. Indrony sedra fahatapahan-jiro ny fatra Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ho an'ny androany ariva io. Isany ny sedra izay fahatapahan'izay ihany koa ny fatra Atsimdrano izay nahitana ny tao sy apitatafika iny sy ireo ihany fa saika mitaraina amin'izay fahatapahan-jiro izay avokoa ireo fatra maromaro eto andrenivohitra. Isany tratran'izay fahatapahan'izay ihany koa ary ny eny Ambontsimbana izay ahitana ny émetteur ny Real TV Madagasikara sy ireo televisiona samihafa. Tsirina fa efa nisy selany izay fahatapahan-jiro matetika izay tamin'ity herinandro ity sy tamin'ny herinandro lasa izay naraisana fitarainana maro samihafa. Fahotoizantsika amin'ny trangam-piarahamonina ny fampahalalam-baovao. Tsy fokamolontsony aho, io no nambarany tovolahy iray manodidina ny 30 taona izay niakatra tamin'ny anjandriro ny Jirama ny atoandro teo teny Anosato. Saika amony teny tovolahy io no ny amafy ny fiainana hoy ireo olona nahita ny akarany andrinjiro. Tsy afaka nanao na inona nefa ireo manodidina no io tovolahy io izay efa mamindrongony ary ny kiribiby nianika hatreny atapo ny pilona izay mirefa 10 metatra eo. Voatery tsy maintsy notapahana ny jiro rehetra teny amin'ny manodidina n'Anosato na fa ny mpamonjy vona namonjy io tovolahy io. Hatrany amin'ny adiny roa tany aza vao tafidina teny ambony pilona io lehilahy io. Teny an-toerana nanangona izay vaovao izay malala rakotiny raingy eo amin'ny sariny Daniela Fasiga etao Randrianarso. Androany tokony ho tamin'ny 7 maraina no niakatra ity pilona lehibe ny Jirama ity tovolahy iray ity. Herinaratra hatrany amin'ny 5:03 alina voltany nefa no entiny io pilona io saingy tafakatra hatreny ambony indrindra izy ary teo no nanaitra ny manodidina. Voalaza ho tsy salama saina ity tovolahy ity. Nisy ihany koa ireo nilaza fa nentiny zava-mahadomelan'ny foany izy ary nikasa amony tena. Rehefa le mandeha amin'ny lalana le rehefa mirahira tamin'ny volana maro zany tady aza dia tsy nahita dia niakatra teny ambony teny fa tsy haike 7 zany hono ny zanany. Dia izay no nahatonga anazy niakatra teny ka fa dia manjana ary ohatry ny nanano ihany. Za izy vaniakanyana ihany niakatra teny fa tsisy nanapoy mihitsy hoe hiakatra teny izy fa efa tafakatra teny izy voagaga daholo ny olona hoe nisy olona tampoka niakatra teny. Teo amin'ny tena tamin'ny 7 fefanteny amby izy tafakatra teny dia teo amin'ny tamin'ny 10 teo commune natonga. Andreo olona mitangorona hoe inona ary zany zava averiko misy tômôbila midofoka eto. Hay moa tonga eto dia ohatrany hoe mahita hitsikitsika amanany hoe fa inona ary zany. Dia jereko hay olona ny eo. Fa olana zany ary ohatra ka hoe tsy haiko aloha izay tena problème lery. Fa tsy normal raha hoe zao zava-dosana io e. Tena zava-dosa. Zay ny azoko atao. Fa tsy olana raha ohatra ka hoe mbola misy hoe azo ifanarahana amin'ny fianakaviana sy ny anona mifampiresaka amin'ny mety. Ho famonjena io tovolahy io. Ny fampitoniana niaraka tamin'ireo mpiasan'ny Jirama tonga teny an-toerana ny anapahana ny jiro mialohany hiakara ny mpamonjy vona namonjy azy. Tonga dia atao vaingana misy le appel le courant aloha. Fa sécurité andao badina tsy metina mety. Voatery niakatra ihany nefa ireo mpamonjy vona na mbola tsy tapaka aza ny herinaratra ho fiarovana ny an'io tovolahy saika amony teny io. Rehefa teny ambony na dia nisy aza ny fifanarahana tamin'ilay tovolahy mba hitina mora teny ambony pilona tsy nanaiky mora izany izy. Niarany vony sy nidaka azy ireto mpamonjy vona teny ambony teny saingy voafatotra ihany ny tongotry ity tovolahy ity na ahafahana nampidina azy. Naharitra adiny 2 mahery ny fifandrarahan'ny mpamonjy vona tamin'ny tovolahy io vao tafidiny. Niaiko moa ny mpamonjy vona fa nanano sarotra ny fampidinan'io tovolahy io teny ambony pilona.
Le asa ny courant tsy dia fantatra loatra aloha hoe tapaka fa ny fahitana an'ilay victime teny ambony zany nahafantarina hoe tsisy courant atahorana dia izay nahatonga anay ny risque dia fomba nampidinana anazy moa zany système na sauvetage en hauteur izay ataonay amin'ny fomba fiteny hoe sauvetage en hauteur amin'ny alalan'ny LS PCC na ny lot de sauvetage contre les chutes dia elana tsy moa an'izay nitazana zany fa tsy maintsy nampiasa hery kely ihany satria raha malala fa olona marary saina no ny arahana ny asa raha zavatra ny andraka mba arahana nahita fa nandeha teny na totondry na daka fa za hoe nanohy ny asa moa zany dia négligé zay zavatra fa olona sain et sauf zany ny ilaina tafidiny ety amin'ny tany elana lainga aloha fa tsisy pipi izao raha hitanareo zao ngamba fa tsisy mando aty amiko. Nofeheziny mpitandro ny filaminana sy ny mpamonjy voana teny an-toerana ity tovolahy ity tao anatin'ny fotoana namatorana azy aza no ilazany fa niteraka fitangoronana sy fitohanany fifamoivozana teny amin'ny manodidina nanosy zato moa ity tranga niseho ny maraina teo ity. Nentina notsaboana teny amin'ny BMH isotry tovolahy io rehefa niala teny anosy zato raha ny vaovao azo. Teny ihany koa no niandrasana ny fianakaviany izay nakazy. Fantatra ihany koa moa fa eny amin'ny La Haute-Ville no moa ny tovolahy niakatra pilone teny anosy zato io androany maraina. Pitatam-bola tamin'ny orinasa mpikirakira hazan-dranomasina tao Toliara no notafiany jiolahy androany maraina. Avy naka vola 20 taprisa ariary izay an'ny orinasa tao amin'ny banky iray tao tampon-tanànany Toliara izy no nisy nanafika io. Niezaka nanohitra io lehilahy io saingy avy hatrany dia notifiriny ireo jiolahy teo amin'ny tendany sy ny kibony ary ny sorony hoy ireo olona nanatry maso. Naratra mafy no nivonana azo azy io lehilahy io saingy mbola avotra soamantsara ny ainy. Tafapritsaka kosa ireo jiolahy izay nisy tamin'izy ireo no nitondra moto ka tsy nisy nahafantarana azy no izy ireo nanao aroloha sy nanao arotava hoy hatrany ireo nanatry maso izay tsy nisy sahakory aza namonjy. Retana Eva Rely TV Toliara. Tokony ho tamin'ny 10 ora maraina no nisehony ity trangam-panafiana tao tampon-tanàna ny Toliara ity. Vao nivoaka ny banky avy naka vola io lehilahy io ary nisy vola 20 taprisa ariary tao anatin'ny kitapo netiny. Avy hatrany nefa dia nanatona ny lehilahy iray izy ary nandrivotra avy hatrany ny sakosy nentiny. Tsy nanaiky mora nefa io lehilahy avy naka vola io izay voalaza fa mpitantam-bola avy amin'ny orinasa iray misahana ny fikirakirana hazan-dranomasina fa mbola nanohitra. Tao anatin'izany no nambaran'ireo nanatry maso fa nitifiran'ireo jiolahy azy. Vakanzany dok pusina nitondray toko dia sinintony fa zay tsy mahay anaty puseo ia tia zay ro amizay tudiko amizay paoky aho no tatako raha iny tino ity zao toy fampitarotary raha zay tena tsy misety indray tonga dia eto alevany ity tsy misaritava sivy eo zany raha satria amin'ny raha zany tsy misaritava eo kaskety mainty kaskety mainty le kaskosy mainty fô zany Nentina avy hatrany tao amin'ny hôpitaly akaiky ny trangany fanafiana io olona voatafika io raha ny vaovao azo. Avy hatrany dia nandalo fandidiny io lehilahy io nanesorana ireo bala tafiditra tao amin'ny tenany. Le panalaka amizay zahay minahogamia zahay mitahalo na hana avy hoaky le natatso mizara fa tako hoe hanaty hoe lo tia nambotrahy le natsamizara fa ibasy igny le nahazo andre raha fa tsy nanatriatra azy. Nanao antso avo amin'ireo tompona andraikitra ao Toliara amin'ny trangana tsy fandriam-pahalemana niseho matetika ireo mponina taorian'ity fanafiana niseho ny maraina teo ity. Fa niroatra teny amin'ny Braony komina ny mponina teny ampita-tafika ny maraina teo rehefa tsy tanteraka ny fizarana ny tosika fameno sy ny vatsitsinjo teny an-toerana. Tsy misy idiran'ny komina nefa ny mikasika ny fizarana vatsitsinjo satria voalaza fa anjaran'ny ministera voahiraka no mandamina izany ho ny ben'ny tanàna nampita-tafika. Isan'ny mampitarana ireo mponina ampita-tafika ny fifidianana n'ireo olona izay mahazo ny fanampiana satria ny efa nisitraka ny andiany voalohany any no mbola mahazo amin'izao fizarana andiany faharoa izao ho ireo mponina. Nanangona ny vaovao i Malala Rakotonirainy sy Daniel Afa. Ny 500 ny mponina ampita-tafika ny voalaza fa hisitraka ny tosika fameno sy ny vatsitsinjo ao anatin'ny fanampiana tao amin'ny fitondram-panjakana.
nambaran'ireo mponina nefa fa efa saiky ny isan-tokantrano mihitsy no tojo fahasahiranana. Voamarika ho izy ireo fa ireo mahazo ny fanampiana teo aloha ihany no mahazo ny mikasika ny tosika fameno. Ka le fanampiana zany a dia hatramin'ny voalohany zao zay dia tsy mba nahazo mihitsy hatramin'izao. Nefa raha tahaka azy zao dia olona tsy salama vao ny diabeta dia ary 70 taona amin'izao dia zela zay ny olona atsy aroa makaroa nefa tsy nahazo zay tompoko. Ka ny angatanay keo a tsy hoe ho ihany fa ny vahoaka eo aminay namanay betsaka ny tsy nahazo ny sahirana ka zay no angatanay tompoko mba hijerevanareo anay fa tena sahirana mihitsy zay zavatra tsy fantatray mihitsy tompoko nefa zay efa natao fiadiadiana efa nisoratra anarana nanao fitarainana zany no fa nataonay nefa tsy nahazo zay hatramin'izao tenenana izao. Nambo mangidy dia ny magaga zany no mahazo ihany no mahazo fa ny tsy mahazo tsy mety mahazo mihitsy. Dia ohatra ny anay zao fa mba natao fanadiadiana tany sahirana zay satria tanao teo zao ny hoe nisy tamin'ny confinement iny zay zany tsy miasa mihitsy amin'ny tamin'ny 12 dia fa lasa mandeha mody zara fa mahita sakafo nofatrano amin'izany etsy an-daniny. Dia zany tompoko ny tena salan'ny mahagaganay hoe fa ahoana ary le mahazo ihany no mahazo fa le tsy mahazo tsy mety mahazo mihitsy. Tokony hoe mba atao zany zay tokony mba hifandaminana hoe rehefa mba mahazo ny sasany dia mba anjara ny sasany iray mahazo. Vao mifoky tany aloha tompoko dia tsy fantatro fa salany eo mba manao ny asany ihany le ry zareo zany fa ny fandaminana zany tsy fantatray mihitsy hoe avy aiza zany na avy aiza. Androany moa no napetraka tamin'ny fandaminana fa hizarana ireo fanampiana kanefa tsy tanteraka izany. Nirohatra tao amin'ny Braon commune Ampitatafika noho izany ireo mponina nanantena sy niandry ny fanampiana. Nilaza nefa ny ben'ny tanàna fa tsy nomena andraikitra mikasika ny fanadiadiana sy ny fizarana ireo fanampiana ireo. Efa voalaza fa ny ministera no hanao ny recensement tsisy idiran'ny commune mihitsy le asa tao zany na hoe fangatahana hoe fifameizan-tanana dia le hoe association seconde chance ihany koa no manao an'le izy. Reo mbola tsy hitanay nandalo tety amin'ny commune Ampitatafika dia mitaraina le vahoaka dia ampitaina any amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany zany fitaraina zany. Tsy hita lay tosika fameno le varitsitsiny zao no anisan'ny menoman'ny olona teo dia hoe mpanofa-trano ambony ambany. Le olona ao ambany mahazo ny olona efa mianaka zany hoe nahazo 100 000 ariary fois 4. Zareo ambony zay sady misy olona be taona no tsy anasa tsy nahazo mihitsiny. Ny avy amin'ny FID izay mikarakara ny tosika fameno no nanazava fa ireo mpisitraka ny tosika fameno andiany voalohany no hisitraka tamin'ity andiany faharoa ity miampy ireo izay vao hanaovana fanadiadiana. Ovahin'ny fandarana l'invité du jour anio alina faha 5 ny volana septambra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Vonson Andry Anjato mpanao gazety no sady efa ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny ondrom-panjakana teo aloha iresaresaka mahakasika ny tontolon'ny demokrasia eto Madagasikara fa eo ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny anasananao ary onaraka izany. Andriamatoa Andry Anjato Vonson indray araka izany no vahiny Gasikara Fensoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour orantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Fa ho tohizantsika eo ny vaovao politika kosa izay fampahalalam-baovao izay. Ny fanjakana ihany no maniraka an'ireo mitonona ho TRMDM ka manohitra ny tena mpanohitra ho ny avy amin'ny rodiben'ny mpanohitra. Tsy nahazo ny zo amaly na ny droit de réponse tamin'ny TVM ihany koa ny rodiben'ny mpanohitra taoriny ny akaran'ireo TRMDM tamin'ny televiziony mpanjakana hoy pasteur Edouard Tsarame. Ny zo mahalasa teo moa no niditra tamin'ny fandaharana tao amin'ny televiziona malagasy
sy ireo avy amin'ny TRMDM. Tozy Rabefatra eo amin'ny sariny Lantra Samuelson. Manohitra ny tena mpanohitra fa manohana ny mpitondra fanjakana ny TRMDM matoa nahazo sehatra tao amin'ny haino amanjerim-panjakana hoy ny mpandrindra nasionaly ny rodoben'ny mpanohitra ny pasteur Edouard Tsarahame. Ny RMDM dia ny safidy ny mpanohitra an'izao fitondram-panjakana zao, ka raha misy ny milaza ho RMDM na TRMDM dia mahazo TVM dia zay nampitrazana TVM any zany no za io zao tsy manana raha ny tena lozika zany tokony manana droit izahay hanao réponse, tsy niantsoanay ny TVM nangataka zahay fa tsy mahazo valiny, ny anaranay ny voatonona fa zahay tsy mahazo droit de réponse. Inona ny antony? Satria mazava vakina fotsiny fa tsy avy ato anatiny no manao an'izy fa avy any ivelany, ka tsy polémique be an'ireny zahay fa fanjakana ihany no maniraka sy manao an'le zavatra ohatran'ireny dia aferan'ny fanjakana reny, satria olona manohana fanjakana nely izy manohana fanjakana fa manohitra ny mpanohatra dia aferan'ny fanjakana zany. Mahatratra 120 ny antoko mpikambana ofisialy eo anivon'ny RMDM hatreto ary amanetsy ny mpikambana ao aminy miaraka amin'ireo fikambanana politika samihafa hoy ihany ny pasteur Edouard Tsarahame. Foto-kevitra efatra ihany koa no ijoron'ny RMDM hoy ihany ny fanampanazavana. Ny voalohany ny foto-kevitrinay dia hoe ny katsaka ny tombotsoa ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika, zay ny foto-kevitra voalohany. Ny foto-kevitra faharoa, ahoana ny ametrahana ny tena demokrasia marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny foto-kevitra fahatelo, ahoana ny isiny zany fampihavana pirenena tena izy satria dia ho ady foana ve miaina an'ity firenena ity. Ny foto-kevitra fahaefatra zay lehibe indrindra, ka rehefa mitantana an'ity firenena ity mahoaka re mba tena fanarenana ifotony nitondrantsika an'ity firenena ity. Nambarany pasteur Edouard Tsarahame ihany koa fa iroso amin'ny dingana izay nampanantenana tamin'ny 10 aogositra lasa teo ny RMDM aorian'ny fihibohana. Ny ahafahan'ny mpanohitra mitsikera sy mitondra ny fanehoan-keviny ao amin'ny haino amanjerim-panjakana no isan'ny fototra iorenan'ny demokrasia ka nitolomany Erzora Zafimaly eo fony fahavelony. Tsy afaka niteny tao amin'ny radio sy ny televiziona malagasy ity filoha-mpanorona ny antoko leader Fanilo ity nandritra ny 9 taona ny jorono mpanohitra ny fitondrana Ravalomanana. 12 taona aty aorian'ny nafatesany dia mbola mitony tolon'ny mpanohitra eto Madagasikara mba ahazo sehatra amin'ny haino amanjerim-panjakana. Andora rahantsika ny tsiany fanehoan-kevitry Erzora Zafimaly eo amin'izao fanamariana ny andro maneran-tany ny demokrasia izao. Anjara asan'ny mpanohitra no mitsikera raha tena misy tokoa ny fitsipy-dalao demokratika eo amin'ny firenena hoy ny Erzora Zafimaly eo, filoha-mpanorona ny antoko leader Fanilo fony fahavelony. Isan'ny nitsangana ho mpanohitra ny fitondrana Ravalomanana i Erzora Zafimaly eo taorian'ny krizy roa sy roa arivo. Tamin'izany fotoana izany dia efa nisy ny sakatsakana sy ny antsonjay nahazo ny antoko amin'ny fanoherana izay nokian'ny Erzora Zafimaly eo isaky ny vahiny tao amin'ny fandarana l'invité du Zuma niarahana tamin'ny Ontina Realy tao amin'ny TV Plus Madagasikara izy. Isan'izany ty fandarana tamin'ny volana Novambra 7 sy 2 arivo ity. Eran'izao tontolo izao ny mpanohitra dia mitsikera. Tsika nanaraka reny politika frantsay onzay afaka nanaraka zany tamin'ny ady présidentielle reny, tsy misy mpanohitra eto ambonin'ny tany tsy mitsikera. Zay no asan'ny mpanohitra. Ka ohatsika malagasy hiova amin'izay dia tsy fantatro. Sao zay tokoa tsy mampandrosotsika tsika te hiova amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Zao tontolo izao mitsikera mpanohitra fa miolana. Le mpitondra ve matatsikera sa tsy? Ary le demokrasia ve sy ny fanehoan'ny mpanohitra ny heviny ve malalaka sa hoe apahany ihany no hoen'le vahoaka. Za zao miteny taminao teo hoe manana ary efa namoaka an'izany hoe tolo-kevitra ampianana vidin'ny vary, ampianana vidin'ny solika, ampianana n'ity sy ity ny faktura jirama amin'ny vahoaka. Efa navoakako zany, mino aho fa 7 isan-jato ny mpijery antsika androany mety tsy mahafantatra an'izay na tsy nainao an'izay satria ahoana za tsy afaka miditra amin'ny radio-pirenena
ka ny kamaroany vahoaka tsy maheno a za tsy afaka mamory vahoaka ry manazavan'zany fa tonga de gadrana raha vo mamory vahoaka hoe jaune rouge za tsy afaka mamory vahoaka ny mitoerana tsy hany fanjakana aza atria ampitahorana le tompony hôtel tompony toerana hoe raha mandrainy rzora zafy malao anareo anao fampialaran-kevitra de asinay dia za tsy vitsy ny hainao manjery misy ihany fa misy kanefa voafetra ihany ny azony atao ary nanareo na tsy hiteny ampy ao za ianareo de fantatro ohatra ny hainao manjery sasany mba misy ihany ko miteritery mahazo anao fa de engany ianareo ary isorana anareo ny tsona zao fantatra fa tsy manao politika nareo tsy mindany aminay nareo tsy mindany amin'ny hafa kanefa de fantatra fa voafetra fa ny tena hainao manjerim-bahoaka de ny radio mpanjakana sy ny televizion mpanjakana ary ny fahafa zay ny rehetra Madagasikara no maheno azy sy ny fahafana manerana Madagasikara sy raha ny tokonay zao de manolona manerana Madagasikara ka mba azo reny olo reny atao koa na tsisy radio sy televizion zany ambanivohitra ty misy olonay daholo any hoe mba nanazava nefa de tsy avela na gadrana na ampitahorana ka mazava ho azy fa tsy miasa zany le fitsipy-dalao afahaleo tsikera mpanotra mampandroso firenena ohatra ny amin'ny firenena rehetra erany zao tontolo zao eo zany de averiko aminao fanontaniana hoe itsika le fanaovam-pitondratsika an'le demokrasia veny tsy mety sa le mpanohitra tena mitsikera no manao tsy ara-dalàna satria zany fahafantarako azy de tsikera no asan'ny mpanohitra inefatra ny vahiny tao amin'ny fandarana l'invité du Zoma i Hery Zora Zafimaleo teo anelanelany 4:9 isan'ny nohitrikitrihany hatrany ny tokony hanomezany mpitondra alalana ny mpanohitra mba hiteny amin'ny hainao manjerim-panjakana alohan'ny itsarany ny opposition maninona moa izy raha mba mangataka amin'ny fitondrana hoe avelo mba hiditra amin'ny hainao manjerim-panjakana raha olona rao aleo mba amovahoaka koa rao ilaza ny heviny zay ny tokony ataony satria izy laza fa izy champion de démocratie zay ny tokony ataony fa tsy ny mpanohitra ny tonga de tsarainy hoe inexistant mba avelohany zay mba hiteny indray mandeha isam-bolana ao amin'ny hainao manjerim-panjakana dia hitatsika eo raha inexistant tokoa ny opposition raha tsy tia olona tokoa ny opposition raha tsy mahita ambara tokoa ny opposition raha tsy manana tsiapoaka tokoa ny opposition telo volana katroka taoriny ty fandaharana farany niarahany tamin'ny Ontina Real ny 5 aprily 20 ity de nodimandry Hery Zora Zafimaleo ny 5 jolay 20. Fanakorontanana ny fitondram-panjakana na atteinte à la sûreté de l'État no vesatra hanenjehany fitsarana ny Diamondra Andrianarso mpandrindra ny vondrona andao-andalina politika ao amin'ny Facebook amin'izao tsy malalaka mihitsy noho izany fanehoan-kevitra eto Madagasikara hoe ity mpikirakira Facebook ity ny tambazotran tserasera sosialy nefa no sehatra sisa na ahafahany olom-pirenena nitondra ny fanehoan-keviny nandritra izay fihiboana izay no ny fandrarana ny fandaharana misy antso atarby mivatana tamin'ny hainao manjery tsy miankina rojarabefatra ihany ao amin'ny sary ny lanitra Samelfam. Tao anatin'ny fiboana no tena nahitana ny tsy fanajana ny demokrasia teto Madagasikara ho ny filohan'ny filan-kevitra ambony mikasika ny zon'olombelona sy ny demokrasia na ny HCDDED. Isan'izany ny fandrarana ny fanaovana ireo fandarana misy antso atarby mivantana noho ny fahamehana ara-pahasalamana. Ny tratran'le fiboana tratran'ny amehana ara-pahasalamana dia mandalo fotoatsaratra ny demokrasia amitsika marefo ka noho izay fandalovan'ny valanaretina zay dia nahena dola ny zavatra zay mikasika ny demokrasia. Sehatra anisan'ny nahafahany olom-pirenena nitondra fanehoan-kevitra tao anatin'izao fiboana izao ny tambazotra sosialy. Mbola tsy malalaka ihany koa nefa ny fahafahana miteny amin'ny tambazotra sosialy io ho Diamondra Andrianarso izay mpandrindra ny vondrona andao-andalina politika ao amin'ny Facebook sady mpiofana OILTP ihany koa. Tsy malalaka lolo izy raha ohatra ny mahazo ana amin'izao zao za zao mpitantana modératrice fa tsy mpitantana mpandrindrana groupe zany le groupe andao-andalina politika avileta io groupe io karazana plateforme ifampiresahana zay aloha zany ny angano voalohany mety hoe zay nanangana amin'ny admin anazy fa zay koa ny fahazahoako anazy de maromaro teto amintsika ny mpitantana groupe ohatra ny hoe migadra efa hitatsika rehetrarehetra zany tany aloha tany de za mihitsy zao miaina an'le izy hoe nanangana misy groupe eo de ianao mandrindra le groupe ianao tsy mafehy ny zavatra tenenin'olona de ianao zao no poursuivi any amin'ny fitsarana zany sady vesatra tena ambony be le anenjehana ny tena amin'izao satria atteinte à la sûreté de l'État
zay ny anankiray dia diffusion fausse nouvelle ny anankiray ary tamin'ny voalohany nisy diffamation publique fa no niakatra tao amin'ny juge d'instruction le izy dia nalany aloha zany momba le diffamation fa hatreto zany ohatrany hoe ianao zany sady tsy afaka manome sehatra no tsy afaka miteny. Samy manaiky ihany koa nefa ny rehetra fa misy ny fioaram-pefy ataony mpikirakira ny Facebook. Tsika mihitsy ny olana amin'io tia zavatra ratsy. Raha ianao manome hevitra anankiray hoe tia misy vaovao tsara na zavatra tsara mahasoa opportunité tsisy mipartage iny, tsisy mamaly iny, tsisy micommente iny fa 2, 3, 5 j'aime. Fa ianao raha miteny ratsy ianao na hoe tena misy zavatra ratsy ataonao zany ataoko hoe sary mamofadina sy ny sisa vetivety kely iny dia miparitaka. Tokony asiana lalàna amin'ny fe mafimafy kokoa ny tambazotra serasera sosialy hoy ny avy amin'ny RCDDED. Fa matetika ao dia ahitantsika ny endrika hafahafa ny filazana zavatra ozin'ireo hoe compte fake je manahirana eto amintsika ary ny fanalam-baraka ny betsaka any ka tsy tokony hitehitra amin'io tsika ary tokony asiana lalàna misimisy mifiazo mafimafy kokoa mba tsy isiny le olona hanao ny zavatra mamoafady anatin'ny tambazotra tseratsera ohatran'ireny. Efa misy moa ny lalàna mikasika ny cybercriminalité nolaniana tamin'ny 2024 izay mifeny fandikan-dalàna amin'ny tambazotra serasera eto Madagasikara. Raisin'ny olona toy ny adala ny mpanao fitakiana na ny lanceur d'alerte eto Madagasikara hoy mbola tiana ravelormisy isan'ireo lanceur d'alerte mahavitrika eny Ankanja sy eny amin'ny tambazotra serasera sosialy. Mahavitsy ny vondron'olona mpanao fitakiana na ny lanceur d'alerte ny fahadisoa ny fandraisan'ny fiarahamonina n'ireo afatra sy ny fomba izay ampitana azy anatin'ny fitakiana atao ho hatrany mbola tiana ravelormisy. Nikarakara ady hevitra ampitaindavitra nandraisan'ireo antsoina hoe lanceur d'alerte anjara androany ny firaisamonim-pirenena ho fanamarenana ny andro maneran-tany ny demokrasia. Ny antsipian'izay ary. Mahasarotra ireo karazam-pitakiana atao eto Madagasikara ny tsy fahazoan'ny olom-pirenena ny afatra ampitaina anatin'ny fitakiana ataon'ireo lanceur d'alerte hoy mbola tiana ravelormisy nandritra ny adevitra ampitaindavitra nandraisan'ireo vondrona mpanao fitakiana eto Madagasikara anjara. Tadidiko tamin'ny andron'ny Wake Up Madagasikara dia nanao hetsika ohatra hoe tena teo anoloany ny ambotsokohatra tsika zany. Tena nanganangan-tanana nanao ohatran'izao. Dia eo ilay hoe inona koa ny dikan'izany fa maninona zao raha tsy manao an'izay aloha dia inona koa maninona ireo matoritory eo amin'ny tany eo inona ny dikan'izay. Dia ilay fomba fijery ny fiarahamonina mihitsy zany hoe ianao raha ohatra ka lanceur d'alerte dia efa mitapy aloha ianao zany satria ianao tsisy olona tsisy atao vehivavy tsisy atao ianao matoa ianao mandeha mijorojoro eny Antaninarenina miteniteny hoe aza manao tsony banquet présidentiel satria nona ny olona dia fahatelo hoe fa maninona raha mitsotra an'izao fa ohatran'izao fa maninona mitsangana fa tsy mipetraka fa maninona ny alahady fa tsy safidy. Dia izay zavatra rehetrarehetra no mahatonga ny hoe miavitsy ny lanceur d'alerte. Tena marina mihitsy le hoe miomby mahitsy le lafin'ny namany. Raha ohatra ka misy olona tokony ho atao dia manosika ny fiarahamonina fa raha sendra midona amin'ny poto iny dia ianao rery ny mianja anjeo. Matetika raisina ho fanohitohinana ny fitondrana ireo karazana fitakiana ataon'ny olom-pirenena sasany hoy ireo lanceur d'alerte nandray anjara tamin'ny adevitra androany. Isan'ny voakasika amin'izany ny fanakianana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Raha ny resaka zon'olombelona fotsiny eto Madagasikara angamba dia atao hoe mbola voatonontonona ny isany tsy manaja ny zon'olombelona Madagasikara. Ny antony dia mbola vitsy ny olona mahasamy teny. Fa ny olana kely fotsiny dia ny hoe na miteny ary ianao dia ela loatra ny fandraisana andraikitra, ela loatra ny fanapahana avy any amin'ireny tontolo ireny. Ka ny vokany lasa mifamadika indray le zavatra mitsanga. Raha ohatra resaka zon'olombelona moa dia angamba misehatra rehetrarehetra ny mitrangany izay vitsy araka ny voalazany namana teo ny olo-mahasay satria matahotra izay atao hoe représailles izay. Ity adevitra ampitaindavitra ity moa no nentin'ny Transparency International nanamarihana ny andro maneran-tany ny demokrasia androany 15 Septambra 2024.
eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray seka ny taranja siantifika avokoa no sarotra atao anatin'ny fanadrinana CEPE natrehan'ireo mpiadina niatrika izany androany ho an'ny Toamasina sy Toliara raha ny fanadihadinana atao tamin'ireo mpianatra ireo. Amin'ny ankapobeny nefa vitsy ireo mpianatra no tsy nanatrika izay fanadinana izay nanome ny salanisa manodidina ny 10 isanjato avy ho ireo talepatry ny fanabeazam-pirenena tany antoerana. Androany moa no namarana ny fiatrehana ny fanadinana CEPE manerana ny nosy ireo faritra izay tsy mbola navita izany teto Madagasikara. Andora rahantsika ny mahakasika izay vaovao izay entiny Elide Ross, Real TV Toamasina sy Retana Eva, Real TV Toliara. Tao anatin'ireo niatrika ny CEPE ireo ho an'ny Toamasina androany Ilova Rene. Izy izay sanlaza tamin'ny mpanao gazety ny Real TV fa mora ny fanadinana saingy matetika za mbola tsy mahavita dia fa alain'zare le feuille za tsy miteny fa mivavaka fotsiny hoe anao mahita an'iny dia tsy avy aminao na tonga an'iny fa anao mahafaka nafan'Andriamanitra dia le izy aloha tena mora Ny taranja laza olana kosa no tena nanano sarotra ho ireo mpiadana hafa niatrika CEPE tao Toamasina androany. Ambony hatrany nefa ny fanantenana ho ireo mpiadina. Opération problème de tantara. Problème hitako sarosarotra ihany tao. Tena sarotra. Problème tena izay betsaka ireo ray aman-dreny no nahafohy fotoana nanatitra ny zanana nala fanadinana androany. Niteraka fikorontanan-tsaina ho an'ireo mpiadina ny fanadinoana ireo taratasy fiantsoana ho ireo ray aman-dreny. Efa hoe aiza ny convocation, aiza ny carte d'identité, ty ny brouillon, ty ny stylo, ty ny crayon. Efa nandeha tomobila nandeha nakaty efa tonga eto mivavahady dia miverifiena hoe oay adino le convocation sy carte d'identité efa nomanina teo dia miazakazaka vetivety ny dadany nandeha naka an'le convocation dia iny tonga teo iny ihany moa zany. Mpianatra 27,707 no niatrika ny CEPE ary nitsinjara tao anatin'ireo ivitoeram-panadinana misy 700 ho an'ny Sisko Toamasina voalohany. 7 taona ny zandriny indrindra tamin'ny mpiadina ary 530 kosa ny zokiny indrindra. 7 ny isan'ireo mpiadina nanana fahasembanana. Taranja 4 no natrehan'ireo mpianatra ny tapany maraina ka ny asa marika no nanomboan'izy ireo izany voalohany raha ny taranja geografia kosa no namarana anazy. Ho an'ny sekolim-panjakana CEG Ratsimilao izay nanokafana ny fanadinana tamin'ny fomba ofisialy, mpianatra 777 no voasoratra anarana ary 230 no tsy tonga niatrika ny fanadinana androany. Isan'ny niatrika ny fanadinana CEPE ihany koa androany ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Raha ny hita teny antoerana, tsy afaka niditra nanaraka sy nanatitra ny zanany hatreo anatin'ny faritra ny sekoly ireo ray aman-dreny io maraina io. Ho an'ny faritany Toliara izay niatrika ny CEPE niaraka tamin'ny faritany Toamasina androany ihany koa, nambarany talepatra ny fanabeazam-pirenena Atsimo andrefana fa tsy maintsy enjehana alohan'ny alahady ny famoahana ny valin'ny CEPE ao Atsimo andrefana noho ireo mpampianatra mbola hiatrika ny fanadinana BEPC ny alatsinainy ho avy izao. Fiara fitopolo hatramin'ny 20 isaky ny kooperativa androany no nanainga ny azo ny lalam-pirenena faha-4 sy faha-9 teny amin'ny toby fiantsonana Andotapenaka andro voalohany nisokafan'ireo lalam-pirenena tao anatiny enim-bolana. Fianakaviana mipetraka any amin'ireo faritra ireo sy ireo izay andeha hiala sasatra no nanainga androany raha ny fanadinana tao teny antoerana. Nisedra olana teo amin'ny fandrindrana ireo fiara ireo ny mpitatana ny toby fiantsonana raha nambaran'izy ireo androany. Tojo rabe fatra no teny antoerana niaraka tamin'ny lany Tora Samelsan. Niroitra namonjy ny andro voalohany isokafan'ny lalam-pirenena faha-4 sy faha-9 ho an'ny fiara fitateram-bahoaka avokoa ny mpandeha androany raha ny fanadinana tao. Tahotra ny mety ho fikatonana tampoka indray no nampiazakazaka azy ireo. Tena atao azy zany anay miasa volamena, angady volamena. Taraiky teto foana tato le confinement ty dia tena grave dia. Masanga direct. Petraka amin'izay. Taraiky teto Antananarivo. Wa, hitanao zao mampalemy lohalika zao. Tsy mivoaka amin'ny trano gotraka zaka amin'le aminy. Reraka mitsangana dia matory gotraka amin'ny lohaliko. Voana ela ny teny sokatra tsisy atakany fa sady hikatona indray io. Tsy latsaky ny 7,790 noho izany ireo mpandeha ny azo any Mahajanga ho an'ny androany fotsiny. Nambara ny mpitantana toby fiantsonana teny Andotapenaka mantsy
fa fiara 20 manana toerana 20 avy isaky ny fiara no nanainga androany ho an'ny lalam-pirenena nisokatra androany io. Ny antontanisana fiara tokony andeha dia nihoatra lavitra ihany koa noho ny eritreretina zany ny fanomanana an'ilay fiara. Raha ataontsika fotsiny zao hoe tokony ho fiara teo amin'ny 80 taona tokony ho an'ny zotra lalam-pirenena faha-efatra fotsiny dia efa nitombo hatramin'ny 70 ka hatramin'ny 20 tany ho any izy ireo. Ohatr'izay ihany koa nefa ny zotra lalam-pirenena faha-5 izay ataontsika hoe tokony ho 20 eo eo dia lasa nihoatra ihany koa amina 520 teo eo na 30 no lasa tamin'izany. Izay mahamaro ny olona izay dia ataontsika hoe betsaka ihany no somary lesoka kely fa angana ihany no nandrindrana an'izay zavatra izay. Tafiditra ao anatin'ny fepetra tsy maintsy arahin'ireo mpandeha miazo ny lalam-pirenena ny fanamarinana anarana sy fividianana tapakila amin'ireo ivitoerana tokana na ny guichet unique sy ny fitsapana ny hafanan'ny mpandeha. Na izany aza nambarany mpitatitra avy amin'ny kooperativa iray fa tsy misy niova ny isan'ny toerana ho an'ny mpandeha fa mijanona ho 4 isaky ny seza ihany. Le amin'ny anaty fiara indray aloha tsisy fiovany ohatran'ny isan'andro any le izy ohatran'ny hoe 4 ihany dia ny eo amin'ny devant koa ohatran'ny isan'andro tsisy fiovana le roa ihany ny eo amin'ny devant hatreto tsisy fiovana mihitsiny. Anisan'ny fepetra efa noraisina raha ho an'ny faritany Mahajanga ny famerana ny fitsenana ireo mpandeha eny amin'ny tobo fiantsonana eny an-toerana. Tsy maintsy ajaina ihany koa ny elanelana na dia eny an-dalambe aza hoy ny governora ny faritry Boeny. Mitovy amin'izay ihany koa ny any amin'ireo tora-pasika sy ny fitsangatsanganana eny amin'ny bord. Maintsy ho azy isika hoe fanatsangana ny amin'ny bord de mer, village touristique, andeha ny amin'ny plage dia mazava rehetra fa filokirenena ary izay ihany koa mazantsika ajaina zany rehefa tonga aty distanciation sociale na dia misy raha mena finanana brochette anjara tsika no tokony andraikitra rehefa hita fa efa mba maromaro manomboka mifanesitery ny olona amin'ny toerandreny dia aleo miala, aleo mifindra mijery toerana hafa malalaka fa le izy zany dia ny fiara fahasalamantsika no mila tandremana, fahasalaman'ny fiarahamonina tsika no mila tandremana. Eto Madagasikara zany dia tsy laza mihitsy hoe olona zato olona 10 ihany no tianay ho raisina hanao vakansa aty Majunga satrinay no hoe tiany olona no hamangy Majunga fa kosa zany ilay fitandremantsika le fanajantsika izay no zava-dehibe. Androany no nisokatra ny lalam-pirenena faha-4 sy faha-9 ary faha-5 mijanona hatreo Antsohihy kosa ny fisokafan'ny lalana fa mbola mikatona ny faritry Sava sy Diana. Mpianatra amonjy fianarana eto an-drenivohitra avokoa ny ankamaroan'ireo mpandeha niala tao Mananjary amonjy an'Antananarivo androany. Fiara zotra nasionaly misy 5 no niala tao Mananjary azo an'Antananarivo ireo. Herinandro no efa nanomana ny fisokafan'ny lalana amin'ny fitateram-bahoaka ny kooperativa ka tsy maintsy napetraka ny fanazavana ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo mpandeha ho an'ny tao Mananjary. Ando Andria Malaza, Real TV Mananjary. Efa saika feno hatramin'ny alahady 20 septambra izao avokoa ny toerana ho an'ny zotra miala ny Mananjary hiakatra an'Antananarivo. Ireo mpianatra no nameno ireo toerana ireo noho izy ireo hamonjy fianarana aty an-drenivohitra. Herinandro teo izao no efa nanomana ny fisokafan'ny lalana ireo kooperativa amin'ny zotra nasionaly tao Mananjary. Ho an'ny androany, fiara 5 no nanainga tao amin'ny tobo fiantsonana. Pianatra zany tena be da be amin'izao. Mandritra ny herinandro ity dia mpianatra daholo jusika amin'ny lahady. Ohatrany aminay moa zany dia sotraritra satria sotra dia hoe miasa 2 andro 3 andro dia mijanona indray. Dia aleo zany manaraka ny fepetra ara-pahasalamana. Raha mpitso kosa dia fiara 2 isaky ny kooperativa indray no hiala ho Mananjary. Fepetra napetraka ho fanajana lamina mandrapivery ny fitaterana amin'ny laoniny. Hatramin'ny fotoana nisian'ny valana retina COVID-19 teto Madagasikara kosa, olona iray ihany hatramin'ny androany no vao marina ho nitotra ny simikaretina coronavirus tao Mananjary ary efa sitrana tanteraka amin'izao. Olona iray avy any Alaotra Mangoro no maty ny COVID-19 teto Madagasikara androany raha nitatry ny profesora Vololtina Anta Marie Daniel. Nisa 430 ireo marary vaovao tamin'ny fitiliana nisa 220 sy 500 vita, 540 sy 100 tamin'ireo fitiliana PCR ary 340 gène expert. Nisa 170 no sitrana raha toa ka misy olona 720 marary mafy na anatin'ny forme grave amin'izao. Ny Antsiprianita Tsary.
430 ny tranga vaovao 270 ny sitrana Somatsara ray no lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora farany miena ray ny forme grave ary miena valo nisan'ireo olona izay mbola raisina tanana ankehitriny ary hoaveritsika moa zany tany fiabonana ny taux de positivité tamin'ity tao anatin'ny 420 ora farany dia 9.5 isanjato tany olona sitrana Somatsara dia 2.5 isanjato 2.5 nisan'ny fitiliana natao na ahafahana nitily ireo tranga vaovao 430 ireo 7.20 efajato dia PCR ary 3.20 izay ny expert ny tany fiabona zany hoe firisanjaton'ireo olona notiliana no nahitana tsy mikaretina dia 4.5 isanjato indray zany amin'ity androany ity. Eo amin'ny zanam-pandarana fake news ary news kosa indray namen'ny vondrona samihafa tao anatin'ny tamazotra tserasera Facebook tao omaly ariva ny fiantsoana olona ijery orinantsary izay nahitana n'ilay olo-malaza Zatia Rocher teny ambony fiara nolazaina fa teny Analakely izava-nitranga io nefa dia tsy mbola nahita azy ireo rehetra izay naneho ny heviny fa nisinina tokoa moa teny Analakely teny omaly inona ny tena zava-nitranga andao rarahana. Sariny Zatia Rocher mianika ambony fiara mitazona sainam-pirenena ary voadidina olona marobe teny Analakely ity no nisy nanaparitaka omaly ariva. Saika nilaza toy izao ireo faneho-kevitra marobe niaraka tamin'izany. Tongava ao amin'ny afatra miafina izay mbola tsy nahita ilay oronan-tsary na koa hoe alevy namana dia alefako amin'ny afatra miafina ilay oronan-tsary enjana be teo Analakely izay marary fo aoka tsy jery. Saika anampikoropaka ny mpanaraka sy mpikambana amin'ireo vondrona maro samihafa ireo karazana faneho-kevitra ireo. Nisy asindray ireo komantera ka hita tao ireo laza fa tena mampiasony anareo. Toa tsy misy manao artava. Nisy moa ireo natsikatra fa sary efa ela izy ity ka azo sokajiana ho filme efa nandeha. Nisy kosa ireo izay tsy tena mbola nahalala izany ka nanontany fa tsy Edmond ve io na koa hoe Raedy. Raha isaina ny komantera napetraky ny mpikirakira Facebook tamin'ireo, nisy efa natratra 100 mahery na dia vao ora iray aza ny namoahana ny faneho-kevitra. Torak'izay ihany koa ireo j'aime sy nizara izany. Rehefa tena nojerena nefa ity tranga ity dia fantatra fa sary efa tahiry izay nitranga tamin'ny taon-dasa nandritra ny fitsenana ny ekipam-pirenena malagasy ny Barean'i Madagasikara izay tonga teto an-toerana ity sary ity. Raha ny fitantaran'ireo olona izay monina manodidina ny lapan'ny tanàna Analakely izay nolazaina fa nisiny ity tranga ity nangina toy ny isan'andro teny omaly. Zary lasa fanaon'ireo olona anaty vondrona fampimoezana ireny izy io entina hisariana ny sain'ny mpikirakira Facebook amin'izao. Noho izany fake news be izao ity vaovao ity. Amin'ny pejy zoka kosa risika. Ny sosina ozona ho an'ny fiainana io no lohahevitra lehibe ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sosina ozona raha ampitso 4 Septambra. Nambarany ministra ny tontolo iainana fa miverina mihatsara ny sosina ozona eto amintsika tato anatin'ny 5 taona lasa izay noho ny ezaky ny fiarahamonina ary tokony ho tsaratsara kokoa hatrany izany ato anatin'izao taonjato diavina izao raha mitony ezaka. Izy moa ny fankalazana io andro maneran-tany ho an'ny sosina ozona io enina ny sana ho an'ny rampitso. Tompoko lahy sy tompoko vavy tahaka ireo firenena maneran-tany i Madagasikara dia mankalaza androany alarobia 10 Septambra 2024 ny andro maneran-tany ho fiarovana ny sosina nabakabaka ozona. Ny sosina ozona moa dia manana anjara asa lehibe amin'ny fiarovana ny zava-mananaina rehetra eto ambony tany noho izy misakana ny fiavian'ny taramasoandro mahery dia ny rayon ultraviolet B6C mba tsy hipaka amin'ny vatana aty ambonin'ny tany. Araka ny fantatra ny fahasamban'ny sosina ozona dia mitarika voka-dratsy maro samihafa noho ny fiparitahan'ny taramasoandro mahery mpanimba toy ny rayon ultraviolet B6C izay miteraka ireo aretina maro samihafa toy ny homamiadan'ny hoditra,
ny fahajambana vokatry ny areti-maso, ny fahalemen'ny hery mpiaro-ny vatana, ny fikorontanan'ny zavamaniry mitarika fahavitsin'ny ala, ny fahampitehan'ireo bibikely sy zavamaniry miaina any anaty ranomasina izay foto-tsakafon'ireo biby miaina ao amin'io tontolo io. Izany fahasimbana izany dia anisan'ny mahatonga ihany koa ny fikorontanan'ny toetrandro. Amin'ity taona 2024 ity, ny lohahevitra hovoizina dia ny hoe ny ozone ho an'ny fiainana 530 taona ny arovana ny sosina ozone. Araky ny fantatra moa dia manamarika ny 530 taona ny fifanarahana iraisam-pirenena natao tany Vienne any Autriche isika ity taona 2024 ity. Ny lohahevitra dia mampatsiahy ireo dingana vita no sady koa mampibaribary ny andraikitra noraisin'io fifanarahana natao tany Vienne io tao anatin'ireo fivoriana ny vondronan'ny manam-pahaizana sy ny mpanapa-kevitra eo amin'izao tontolo izao. Izany dingana izany dia nentina nanaitra izao tontolo izao tamin'ny fisian'ireo lavaka izay hita nanimba ny sosina ozone sy ny tokony nilana ny asa sy fandraisana andraikitra natao maneran-tany mba hiarovana azy. Ny lohahevitra hoe ny ozone ho an'ny fiainana dia mifono hevitra roa mazava. Voalohany ny hoe isika dia manana sosina ozone voakajy mba hiaro antsika sy ny tontolo iainantsika, ary koa ny tokony hiarovana azy mba ho lovain-jafy ho an'ny taranaka faramandimy. Koa angatahana ireo mpanafatra entana, ireo mpivarotra ary ireo mpanjifa mba hanaraka tsakany sy andavany ny voalazan'ny didim-panjakana mikasika ny fanafarana entona na gaz sy ny fitaovana mampiasa entona fampangatsiahana mba ho fiarovana ny sosina ozone sy ho fiadiana amin'ny fikorontanan'ny toetrandro. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Tonga ny zara fitaovana fiarovana ny fahasalamana amin'izao fisin'ny coronavirus izao androany, ny ray aman-dreniny Mahaliana Ravalson, tovovavy iray izay manana toerana ambony tany amin'ny firenena mikambana, saingy tsy nanadina ny tanjom-bato sy andoharany fotsy amin'izao fisin'ny aretina izao na dia manana ny toerana any ampitan-dranomasina aza. Izy no Mahaliana Ravalson, tovovavy teraka tao malaza Tongarivo, niala teto Madagasikara tamin'ny 2020 ary nanohy ny fianarana droit international tany Frantsa. Rehefa azo ny master droit international européen dia nahazo contrat doctoral izy, izany hoe nahazo famatsim-bola ho an'ny fikarohana taony amin'ny thèse de doctorat. Teo ampanoratana ny thèse dia niala tao Frantsa i Mahaliana ka nakany New York. Niasa tao amin'ny firenena mikambana na ny ONU. Avy eo, sady eo ampanoratana io thèse io ihany izy dia nitety firenena maromaro niaraka tamin'ny fofombadiny izay vadiny amin'izao fotoana izao. Fotoana kely tao aoriana izay dia nanomboka ny asa tao amin'ny Cour international de justice izy. Na nahavita ireo dingana lehibe ireo azy Mahaliana Ravalson dia tsy nanadiny ny mpiray-tandrazana taminy amin'izao fisian'ny Covid-19 izao. Epi zany izy ireo masque chirurgicaux dia inona moa izy tao sur-blouse dia visière dia tensiomètre. Izy zany le zanakay Pays-Bas no naniraka anay no anaty andreo aty omena ny CSP2 tanjom-bato sy andorany fotsy le izy satria izy mantsy teraka teto dia teto tanjom-bato izy niteraka dia natsiaro an'le eto zany no mindry aloha e. Zava-dehibe rehefa mahatsiaro tandrazana tahaka izao, hoy ny ben'ny tanàna ao Andoharany fotsy. Ny rarisoa ity tovovavy kely ity moa ny ben'ny tanàna tamin'izany. Io tovovavy io dia tovovavy nianatra tato amin'ny pimprenelle tao. Nandritran'ny tao mihitsy ny nanaovan'ny niveau 1, niveau 2, niveau 3 mihitsy dia tao zahay. Dia ankehitriny izy tafita dia tena mampihetsi-po mihitsy ny hoe mahatsiaro ny tanàna ny aviany eo amin'ny tapony malaza eo reo. Raha ny tena izy zany mampisasaka ny Andoharany fotsy sy Tanjombato. Zay no nahatonga ny hoe sady nahazo Andoharany fotsy no nahazo mitovy amin'ny koa Tanjombato. Dia ankizy zany tena mbola tanora dia tanora, zao ny zavatra vitany dia mirarisoa azy. Samy mahazo ny anjarany amin'izao famatsiana fitaovana ara-pahasalamana avy amin'ny Mahaliana Ravalson izao moa ny CSP2 ao Tanjombato sy Andoharany fotsy.
Ny ray aman-dreny Malina androany no tonga nanome ireo fanomezana ireo. Toboko lahy sy toboko vavy mifarana hatreto ny tapany voalohany amin'ny famparalam-baovao amin'ity alina ity. Ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso iray. Veloma tompoko. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.